eo tongotrao. Aleloia! Midera ny anaran'i Jehova, midera ianareo mpanompon'i Jehova, ianareo izay mpitoetra ho an-tranon'i Jehova eo anatin'ny kianja ny tranon'Andriamanitsika. Midera ny Jehova fa tsara izy mankalazana ny anarany fa mahafinaritra izany. Ho fiderantsika an'Andriamanitra dia ataontsika ny hira fa 820 voninahitra andiha. Voninahitra ho an'Andriamanitra tena saotra lazaso aoka sandratra ho avo lehibe ny heriny lehibe ny asany marina ny didiny manambara ny atsarany zao rehetra ary zao mankatony teniny ka mirindra soery mba hiderany pary eny andanitra maro sy mamiratra ny ety antaniko sesena sady kanto ory olombelona izay sanganasany manomeza azy zao voninahitra sy aja ianao no sambatra no tahiny fatratra tiany raoriko mba ho volamena tsara Tompo Andriamanitra aoka ny voavotra iray feo mandrakiza ankalazana hoatrany eny fitiavana sy ny famindrampona voninahitro tena lehibe Jehova Ivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitra, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao zahay amin'izao sabata maraina izao. Mankasitraka satria ny tantananao ny fiainanay rehetra nandritra iny herinandro iny. Ankehitriny izahay dia mangataka ny mba hamelana ny elokay tsirairay avy ireto, ka ny fiderana sy ny vavaka izay asandratra dia ho anitra manimpofona eo amin'ny seza fiandriananao. Omeo anay Tompo ny fitahiana feno sy ny fifaliana mandritra izao sabata izao. Taio ihany koa ireo mpanomponao rehetra izay andray anjara amin'ny fotoana rehetra. Engane ny feonao rery ihany no renay amin'ny alalan'izy ireny. Dia misaotra indrindra no ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no azonay mivavaka amin'izao maraina izao. Amen. Faly manolotra ny arahaba ho antsika rehetra amin'ity sabata maraina ity. Maniry ny fiadanan'ny Tompo sy ny fitahiana feno ho raisintsika
mandritra izany andro manokana izany. Ho fanomboantsika ny fandaharam-potoana ary dia hiditra amin'ny tatitrerantany avy hatrany isika. Fanandramana sarotra izany hoe mifindra monina any amina firenena vaovao izany. Sakafo vaovao, fiteny vaovao ary kolontsaina vaovao mety ho avesatra sy ampatahotra mihitsy aza. Te hanokana toerana ny Adventiste any Korea Atsimo mba hanampiana ireo olona vaovao vao nifindra mba hatsapan'izy ireo hoe misy manohana izy. Ny fitoerana Adventiste natao hanampiana ny fianakaviana samy hafa kolontsaina sy fiaviana dia centre d'influence iray an-tanan-dehibe izay miorina amin'ny tanànan'ny Ansan izay betsaka olona vahiny tonga miasa. Ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mahay manoratra sy mamaky ny teny koreana akory raha vao tonga teto. Koa izany indrindra no nandora ny centre fampianarana teny koreana maimaim-poana ho azy ireo. Olona 700 isa-taona no manaraka izany fiofanana izany. Taona vitsy laza izay ny mpiasa tato amin'ny centre no nikaroka hoe inavy ny etsika azo atao mba hampivelarana sy hantarana kokoa ny asan'izy ireo. Koa anisan'ny nitsiry tamin'izany ny hanomezana tolotra ara-pahasalamana ho an'ireo mpiara-monina. Fa ny tena zahoana olona betsaka indrindra amin'ny tolotra omen'ny centre nefa dia ireo trano fandraisana ny tsy manan-kialofana. Toerana izay natao handraisana ireo olona izay tsy manana fidiram-bola na tsy manana trano. Ary olona izay raisina ao amin'izany toerana izany dia omena sakafo maimaim-poana ihany koa. Maro amin'ireo vahiny koa no tsy mbola mahafantatra ny tokony alera mila fitsaboana. Noho izany isan-kerinandro ny centre dia manolotra fitsaboana nify maimaim-poana ho azy ireo sy fizaham-pahasalamana tsotsotra isam-bolana. Ankoatr'izay ireo mpizahatany dia afaka manatona mba hakatoro hevitra. Ny fisian'ity centre ity eo amin'ny fiarahamonina dia mitombo hatrany ireo membre tonga mivavaka izay samy manana fiteniny. Misy tarika amin'ny teny rosiana, misy kambojiana, anglisy, urdu, sinoa ary koreana. Noho ny fitahin'Andriamanitra dia nahazo fanatelopolo dia nyroso teo amin'ny ranobatisa izy ireo tao anatin'ny herintaona. Miasa amin'ny fomba manokana ho an'ny ankizy sy ny tanora ihany koa ny centre ary tena manao izany ho zava-dehibe. Namorona kilasy jardin d'enfant izy ireo avy eo dia nasiana ihany koa ny fandaharam-potoana hanampiana ireo mpianatra amin'ny ambaratonga fototra. Koa dia afaka mandefa ny zanany ihany ny ray aman-dreny mba hanampiana ny zanak'izy ireo amin'ny fianarana. Ho an'ireo ray aman-dreny izay taraiky firavana aza dia nametraka toerana mba hiarovana sy hambianana ny ankizy amin'ny alina ny centre ka afaka mijanonao hatramin'ny 9 alina ny ankizy. Ny akademia fianarana koreo-rosiana natao amin'ny mpianatra ambaratonga fototra sy ny ambaratonga faharoa dia tena manana ny lazany tokoa mihoatra ny 10 ny mpianatra voasoratra anaranao. Mbola miezaka ny tady fomba vaovao hatrany ifandraisana amin'ireo fianakaviana ireo mpiasa ny centre kanefa mila ny fanampianao izy ireo amin'izany. Amin'ity telo volana ity ny ampahan'ny fanatitra ny sabata 17 dia ahafahana manao programa natokana ho an'ireo ankizy mpifindra monina any Ansan, any Korea Atsimo, eversady izay azonao atao mba hanohanana izany asa izany. Mankasitraka hatrany ny fanohananao amin'ny alalan'ny fanatitra sabata 17. Isaorantsika ireo ekipa nitondra ny tatitra eran-tany tamin'ity maraina ity. Ankehitriny isika dia hiditra amin'ireo lesona isan-tsokajiny. Ny zaza minono izany ny zazabodo, ny ankizy, ny tanora zandriny, ny mantoanto, ny zatovo ary mialohan'izany anefa dia ataontsika ny hira mitenena. Misaotrana Jesu malalo Chachizao fotoana mamizao Yanaranay antunguchao Izahai izay pianachao Kuambitenenare Jesu malalo Izahai ainuchalanao Kahirote nyadamina Itwechapechaka wampunaya Kuambitenenare Jesu malalo Izahai ainuchalanao Kahirote
irotena vyamina itoetra betsaka ao amponaya. Tonga eo amin'ny fotoanany zaza minono indray tsika zao rakizy anoho ny lesona vaovao tamin'ity telo volany ity indray tsika fa alohan'izany rehetra izany aloha araka ny mahazatra dia ianao bonjour indray ifampiarahaba dia mivavaka dia tao ny lesona ahoary miara-mihira daholo isa roa telo. Manaona falita faona ravo mahitanao manaona enao manaona tompoko salama tsara daholo eny ary andehitsika ry aloha hivavaka. Jesosy malalo misaotra anao zahay satria omenao fotoana indray ahafahanay manao lesona mangataka aminao zahay ome fahendrena dia mba hahaino tsara ahay mitadidy tsara. Misaotra Jesosy malalo fa amin'ny anaranao nangatanay vavaka amen. Eny ary lesona voalohany ahoana moa ny lohatenin'ny lesontsika rakizy miara-mamerina ary i Petera sy ilay lehilahy malemy tongotra. Averina hoe lesona voalohany i Petera sy ilay lehilahy malemy tongotra. Tsy anjery manao asa mahatoky ianao na amin'inona na amin'inona. Averina hoe manao asa mahatoky ianao na amin'inona na amin'inona. Ina moa rakizy ny lesontsika tamin'ity volany ity momba n'ilay lehilahy mipetraka teo amin'ny varavaran'ny tempoly satria izy nalemy tongotra. Zany malemy tongotra zany ange tsy afaka mitsangana dia mipetraka teo amin'ny varavaran'ny fiangonana izy fa inona moa ny ataony eo andeha angataka. Dia efa mandalo eo ny olona mandeha mandalo eo ny olona dia tsisy mijery azy akory fa lasa daholo ny olona mandeha. Tsisy manome vola ange izy mampalahelo be mihitsy ange izy fa tsisy manome vola. Dia rehefa mandalo ny olona dia izay mba mangataka re tompoko alainy le aronany dia mba mangataka re tompoko fa mahandro mangataka re tompoko fa tsy manana sakafo. Tsy misy manome rakizy ny olona mandalo fotsiny ny olona fa andao aloha tsika hanome kely anazy ary androany andao ometsika izy tia ometsika n'le rangahy malemy tongotra ao tia rangahy volanao ametsika izy tsara fanahy moa dia mila mahay manome moa ndre mandeha rakizy dia tonga lehilahy anankiray nantsoina hoe Petera. Iza hoe i Petera mahay. Dia rehefa nandalo Petera dia hitan'le rangahy io mipetraka eo miandry sady mangataka re tompoko mahantra re tompoko fa omeo dia nantsony Petera izy hoe rangahy dia nitodika izy dia nijery dia nitsiky taminy rakizy Petera dia mba nitsiky tamin'ny Petera ihany koa ilay rangahy. Nanana fanantenana ilay rangahy fa azo vola be dia be avy amin'ny Petera. Dia hoy Petera taminy hoe inona kany ataonao eo dia hoy ilay rangahy hoe mangataka angeo za fa mahantra fa mangataka. Faly be Petera nahita anazy tsy noho izy malemy fa satria Petera manana zavatra tsara be omena azy. Inona ary izay zavatra tsara be izay omeny Petera izay.
hoentsika amin'ny hery ny toy ny tantara fa mafinaritra be mihitsy rakizy tsara be mihitsy zavatra nomeny petera azy dia toy izantsika amin'ny hery fa andao aloha averintsika ny lesona voalohany miara-mamerina i petera sy ilay lehilahy malemy tongotra. Teny mafy tsy anjery manao asa matoky ianao na amin'inona na amin'inona. Dia amin'ny heriny izany toy izantsika indray ny lesona fa mbola mihaino tsara aloha fa mbola mitohy ny lesona ho an'ny zokintsika. Dia andeha aloha tsika ary hivavaka dia hifanao veloma dia amin'ny heriny indray izany. Hivavaka aloha tsika ary. Misaotranao izay Jesosy eo noho ny fotoana nahafahanay namerina lesona. Ampio izahay mba hamay mandrakariva ho an'ny mahantra. Dia taio ihany koa izahay mbola mba ho endry tsara amin'ny lesony zokinay. Misaotra Jesosy eo fa amin'ny anaranao ny angatanay vavaka. Amen. Dia ny fanao velomintsika. Veloma, veloma, amin'ny herindray. Veloma, veloma, amin'ny herindray. Veloma tompoko. Dia mirary sabata mahafinaritra ho antsika rehetra indray. Eny ary. Amen. Amin'ny fofaly tokoa rakizy no hiara-bako anareo tratra ty sabata mahafinaritra ity. Hiaraka amerina eto indray ny lohahevitra fahadimy isika izay manao hoe very fahita indray. Ahoana tsara hoe very fahita indray. Ny andalan-teny fitadidy dia raha antsika mahita ao amin'ny Deutéronomie 7:12. Manompo any Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra. Andeha ange averintsika miaraka e. Manompo any Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra. Deutéronomie 7:12. Rehefa tonga tokoa rakizy ny fetin'ny Paska any Jerosalema dia mandeha makany isan-taona ny ray aman-drenin'i Jesosy. Tamin'izany fotoana izany dia tsy mba niaraka tamin'ny nakany Jesosy. Fa tamin'ity indray taona ity kosa dia efa feno 12 taona izao Jesosy ka dia niaraka tamin'ireo ray aman-dreniny ho any Jerosalema hankalaza ny fetin'ny Paska. Ny zava-nisy anefa rehefa nifarana amin'ny fankalazana izany fety izany dia nody daholo anie ny olona rehetra. Rehefa nandeha iray andro ny dada sy nen'i Jesosy vao tonga saina zareo hoe ary nakaizy Jesosy tsy tafaraka amintsika. Izany hoe tsy nandeha nody izany rakizy Jesosy. Ka dia voatery niverina nakany Jerosalema indray i Maria sy Josefa ray aman-drenin'i Jesosy. Dia lalana 3 andro moa izany dia tafaverina tany Jerosalema indray izy ireo. Rehefa tonga tany izy ireo dia akory ny agaganina nahitan'i Jesosy. Taiza re Jesosy tao amin'ny tempoly niresaka tamin'ny mpampianatra soratra masina tao amin'ny tempoly. Tamin'izay moa dia nanontany azy ny reniny hoe fa nahoana ianao Jesosy no manao izao. Dia hozy izy Jesosy hoe nahoana moa nareo sisy ny manontany ahy sy nitady fa moa tsy fantatrareo fa aizy Jesosy atao tranony raiko hozy izy Jesosy. Tsika koa rakizy dia tian'Andriamanitra indrindra raha manompo azy any amin'ny toerana rehetra izay misy atsika. Nakatoa moa izany Jesosy dia rehefa tonga ny ray aman-dreny izany tady azy dia lasa nody izy. Ka tian'i Jesosy itsika hanompo an'Andriamanitra n'aiza misy atsika. Na any an-tsekoly io na any am-piangonana na any an-trano na any amin'ny toerana izay misy atsika dia tadio fa tian'Andriamanitra itsika raha manompo azy tahaka ny nataon'i Jesosy. Ka dia ho ankizy ho tia manompo an'Andriamanitra tokoa anie isika rahankizy handray lesona mahafinaritra avy amin'izany tantaran'i Jesosy izany ho tamana mitoetra ao amin'ny tempoly iray. Dia izay indray no lohahevitra itsika dia ho ankizy endry daholo veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma! Miarabantsika tanora zandry indray ary anjarantsika indray izao ny antsika ihany koa dia lesona fahadimy fiaraha-misakafo Paska. Izay ny lohatenintsika, fiaraha-misakafo
paska ny tsy anjerintsika teo amin'ny détournement toko fahaenina ambin'ny folo andininy faharaiky ambin'ny folo andeha raha ntsika manao ary mifalia eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy sy ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao mba amin'ny levita izay ao an-tanànanao mba amin'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izay eo aminao. Izay no ny anarantsika nataontsika tsy anjery nandritry ny herinandro. Ny lohahevitra izay ny anarantsika dia nampianatra antsika indray fa tsara indrindra ny miaraka mivavaka any am-piangonana, miaraka amin'ny mpianakavy ny finoana, miara-mifaly amin'ireo mpianakavy ny finoana ireo. Ny tantaran'ny mpanjaka Ezekiasy ireo vahoakan'Andriamanitra ihany no ny anarantsika nandritry ny herinandro. Hitantsika fa rehefa tamin'ny herinandro lasa zany fa navery ny Ezekia nosokafana indray ny tempoly rehefa voakatona sy noravain'ireo mpanjaka teo aloha izay tsy iza fa ny rainy, ny raibeany sy ireo teo aloha rehetra zany dia navery nosokafana sy nodiovina izany. Nanao fifaliam-be zareo tamin'izany. Ary tao anatin'ny fotoana anankiray izay voatendry dia naverina indray ny sakafon'ny Paska, ny fiarahana ny amin'ny fankalazana ny Paska. Dia toy ireny fihaonam-be, ohatran'ireny hoe kongresy lehibe ireny ny fihaonana tamin'izay fotoana izay natao nandritry ny herinandro. Ary rehefa hita fa nafinaritra sy nahafaly izany fotoana izany dia nitarina ho herinandro indray. Nahita fifaliana ireo mpianakavy ny finoana, ireo vahoakan'Andriamanitra teo amin'ny fiarahana mivavaka, teo amin'ny fiarahana mideran'Andriamanitra, teo amin'ny fifankatiavana sy ny fizarana fanandramana isan-karazany, teo amin'ny izany hoe fiarahana indray mivavaka izany. Ary voalaza tamin'izay fotoana izay fa nahatratra 2,000 mihitsy ny vatotrombilahy izay novonoina natao fanatitra sy ny ondry amanosy 7,100 izany ny lany tamin'izany fotoana izany natao fanatitra sy ho fankalazana ny Paska tamin'izany. Ny zanak'Israely manontolo no nanatanteraka izany. Ary voalaza fa tsy mbola nisy fifaliana lehibe ohatran'izany na tamin'ny andron'ny Solomona ary no nakany. Zava-dehibe tokoa ny fiarahana mivavaka. Ho antsika amin'izao fotoana izao dia mandray anjara mavitrika isika amin'ny fotoam-pifafahana any am-piangonana. Ho lasa fotoam-pifaliana tokoa ny fideranan'Andriamanitra sy ny fiarahana amin'ny mpianakavy ny finoana. Mino fa anampy antsika izany lesona ny anarantsika izany fa tsy toetoetra fotsiny any an-tokantrano isika na lanjary kamokamo mandeha makany am-piangonana fa tena misy tombontsoa sy tsara indrindra ny miaraka amin'ny mpianakavy ny finoana any am-piangonana ary mba ahita fifaliana tokoa any isika andray fanapahan-kevitra ihany koa hoe andeha amonjy ny fiaraha-mivavaka. Mirary soan'ny tanora indray ary fa izay ny voalaza sy ny anarantsika indray tao anatin'ny lesona 15 mandram-piona indray. Faly miarabantsika rehetra indray nahatratra izao fotoana famitinana ny lesona ho an'ny tanora mantoanto izao. Lesona 15 ny anarantsika nandritry ny herinandro iny izay mitondra lohateny hoe miambina ny eritreritra. Miambina ny eritreritra. Ny tsenjery dia ao amin'ny Titosy toko 2 andininy 12 sy 12 andeha rahantsika mamerina izany. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Mampianatra antsika handa izay toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny filany izao tontolo izao ary ho velona amin'ny onona sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Tao anatin'ny lesona iny isika dia nahita tantarana rajako anankiray izay nanaovana fanandramana. Ity rajako ity dia napetraka tamin'ny toerana anankiray dia narahamaso ny fihetsik'ilay rajako rehefa misakafo, rehefa matory na rehefa manao firaisana ihany koa. Dia niaraka tamin'ny fianakaviana izy tao anatin'izany dia nasiana herinaratra na elektrody izay
miampita amin'ny orajako io ary rehefa mipetaka izany herinaratra izany a dia mahatsapa fafinaretana ity rajako ity. Dia nampianaran'ilay mpanao fikarohana n'ilay rajako a ilay bouton izay mamotsitra ilay fahazoana fafinaretana. Dia namotsitra n'izany foana ity rajako ity ary ny zavatra nampalahelo dia izao adinony a fa mananjanaka izy, adinony misakafo indraindray, adinony ihany koa fa manana vady izy ary ny farany a dia reraka noho ny fafinaretana izy a ary izay a no nahafaty ity rajako ity. Dia toy izany indrindra no ataon'ny satana amintsika ary tanora amin'izao ankehitriny izao. Ny fahotana dia tena zavatra mahatsiravina toy ilay bokotry ny fafinaretana ihany koa. Raha tsy mahafinaritra tokoa mantsy ny fahotana dia mino afa tsisy nanota ny olona rehetra fa ataon'ny satana izay amitahana antsika amin'ny alalan'ny fafinaretana izay mandalo ihany anefa izany fafinaretana izany ary tsy vitany mandalo fa manimba ihany koa. Mandalo ihany ny fafinaretana azo amin'ny fahotana saingy kosa ny fahabangana dia ngeza be apetrany a rehefa aorianan'izany fafinaretana izany. Rehefa tapitra ny firentirentiny a dia akoviana no mameno ny fanahy. Soa ihany fa mandrakizay ny fifaliana ao amin'i Jesosy. Maharitra mandrakizay ny fifaliana ao amin'Andriamanitra izay sady lalina no avy ao anaty tokoa. Ny tompontsika Jesosy dia manolotra fifaliana sy fafinaretana izay tsy mandalo ary maharitra mandrakizay a izany fifaliana eo anatrehan'izany. Ka izany indrindra no tokony hokatsahantsika tanora mandoanto dia ny fifaliana ao amin'Andriamanitra. Ny Timoty faharoa, toko faharoa andiny faharoa amby roapolo dia misy izao teny izao hoe mandosira ny filan'ny tanora fanahy. Zava-dehibe a ny fiezahana mamany olona ny filana dieny a mbola tsy sarotra ao antsika ny manao izany fa tokony hanalavitra ny fahotana arak'izay azo atao a isika. Hitandrina izay zavatra jerena, hitandrina izay zavatra henona mba tsy hasarika antsika ho amin'ny filan-dratsy izany. Ny tovolahy moa dia nyresahana manokana mihitsy satria ny tovolahy dia mora laviny filana amin'ny zavatra jerena io kanefa misy ihany koa ny tovavy izay mety voasarika ao anatin'izany. Fa izao hoe tandremo ny fiainanao, tandremo ny zavatra jerenao, tandremo ny fitafinao indrindrindra ho an'ny tovavy ary ny tovolahy dia ataovy azo antoka fa tsy hijery zavatra manimba ny tombambidin'ny vehivavy ianao. Taddio koa fa zanak'Andriamanitra ianao ary zanak'Andriamanitra ihany koa ny olona tsirairay ary tokony aneo a fanajana ny hafa ny tanora rehetra. Nandritra lesona ihany koa dia nianatra isika fa tia maka fanahintsika satana dia ilaintsika ny miambina mba tsy voatarika amin'ny zavatra izay mety hampiroanantsika kanefa efa haintsika fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Aza miditra akory any anatin'ny sehatra mety hahatonga anao alaim-panahy mandosira. Aoka ialanao lavitra ny zavatra izay mampiakatra ny fisainanao na manalavitra anao amin'Andriamanitra sy ny zava-panahy. Misy fiantraikany be dia be amintsika ny zavatra jerentsika sy ny zavatra henoantsika ary ny zavatra izay tena andanitsika ny fotoanantsika no mamaritra ny fiainantsika sy ny ao anatintsika. Raha tokantsika hijerena an' Jesosy ny fiainantsika, hibanjinana an' Jesosy dia azo antoka fa hanahaka azy isika. Ilaintsika ny manantona an'Andriamanitra mandrakariva, mangataka amin'Andriamanitra mandrakariva mba hananantsika hery handositra ny filan-dratsy sy ny zavatra tsy mety rehetra. Izao ny vaovao mahafaly hoe efa miaraka aminao amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra ary maniry ny hampandresy ianao izy manoloana ny fahotana sy ny fandriky satana rehetra izay mety handavo anao. Taddio fa izay asehon'ny satana ho toy ny fahafahana manao zavatra izay heverinao tsara dia mety ho lasa zioga ho anao ka ho tonga faharavana eo amin'ny fiainanao. Miambina ny heritreritra ilay lohatenin'ny lesontsika izay nanararana tamin'iny herinandro iny dia maniry indrindra hoe ny tanora mantoanto dia hangataka amin'Andriamanitra mba haiambina ny fisainana, haiambina ny heritreritra sy izay atao rehetra ho voninahitr'Andriamanitra. Dia mirary soa ireo amin'ny fiarahan'ny mianatra manaraka indray. Dia
faly miarabantsika zatovy namana rehetra indray amin'ity sabata ity amin'ny endrika miramirana no iarabanantsika rehetra izay mahita manaraka amin'ny pejy facebook ny 106.4 fm kanefa irariana koa mba ho tsapantsika mpiaino neny amin'izateboka efatra izany fiarabana amin'ny endrika miramirana zany ho antsika zatovy ho antsika mpiaino ajaina sy mpijery ajaina rehetra ny lalako sy ny lalan'andriamanitra izay indray ny lohateny izay ninarantsika ary anaovantsika fiaingana vaovao fanandramana indray amin'ity sabata ity ny lalako sy ny lalan'andriamanitra andea vakitsika ny jaona toko fahatelo ambin'ny folo izay anisan'ny andin'ny fototra manazavana zany lohateny zany jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo amin'ny telopolo hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo toy izao ny voalaza aminaran'i jesosy anaka vetivety foana no sisa hitoeraka eto aminareo hitady ahy ianareo ary araka ny voalazako tamin'ny jiosy izay alehako tsy azonareo ale dia toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo eny aoko tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankaty zay ny andiny fototra jesosy mihitsy no miteny ao namolay lohateny ny lalako sy ny lalan'andriamanitra fa ny tena mipetraka dia zao hoe manahoana ary makaiza ny lalanao ary mba fantatrao ve ny lalan'andriamanitra sao dia sanatria manao atsimo sy avaratra andriamanitra miteny hoe ary atsimo dia anao mandeha mena avaratra raha ataontsika mazavazava kokoa zay lohateny zay le hoe ny lalako sy ny lalan'andriamanitra dia zao hoe ny sitrapoko sy ny sitrapon'andriamanitra ianao zany dia manontany mandrakariva ary tanora malala hoe ny sitrapoko ve mba mitovy amin'ny sitrapon'andriamanitra ny tena tsara fantarina dia zao fantaro ny sitrapon'andriamanitra dia rehefa hainao ny sitrapon'andriamanitra dia aoka mba ho ny sitrapon'andriamanitra koa no sitraponao zay zany anankiray tokony anaovantsika fanandramana dia ny lalan'andriamanitra dia ity tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa io andriamanitra io zany dia tiatsika fitiavana izy lalan'ny fitiavana zany ny lalana zay tian'andriamanitra andehanako sy andehananao lalan'ny fitiavana mizotra ny lalan'ny fitiavana isika fa tsy mizotra ny amin'ilay tiatsika ny tiatsika sy ny lalana tiatsika andehanana mandrakariva amin'ny mahatsinotsinona atsika amin'ny mampanota atsika dia zao ny lalan'ny fankalana ny lalan'ny fialonana misy ange tanora zatovo tonga dia mankala fotsiny zao ary mety manana zany fahalemeny zany koa ngambe ianao le olona tsy manino tsy manina anao nefa dia ankalainao fotsiny elonanao dia ianao ihany koa dia manana lalan'ny fitiavatena tia tena ny anao ihany ny fantatrao dia misy ngidim-po dia mifosafosa olona dia miavonavona tsy mba miaraba zany ny lalana zay tiany tanora matetika tsy lalan'andriamanitra zany tsy sitrapon'andriamanitra zany ary amin'ity zabata ity raha voatonona tao anatin'ilay indresahana teo ny lalana zay andehananao dia miala amin'izany lalana zany fa lalan-diso zany lalana tsy izy ary mampalahelo aza tsy ny any am-pianarana ihany tsy namana ihany nohatra hoe tsy tiatsika ankalaitsika fa nampiara-mivavaka ary lalana tsy izy zany irariana ary dia zao ny lalana zay andehananao dia mirazotra amin'ny lalana zay andehanan'andriamanitra dia aona voalaza mivaky teny teo tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa zany hoe ianao dia tia satria ianao tian'andriamanitra ny tokony ataonao dia tia ny hafa ny olona zany zay mahatsapa hoe tian'andriamanitra izy dia porofony zany amin'ny fitiavana ny hafa ianao zany rehefa mankala olona tsy tia olona dia le fitiavan'andriamanitra mihitsy zany tsy mbola tonga tany aminao dia tsy mahagaga fa ny porofo fa nandray ny fitiavan'andriamanitra ny tanora anankiray tsy miavonavina izy tsy manana ngidim-po izy tsy mankala ny hafa izy satria natsapa ny fitiavan'andriamanitra irariko ary dia ny mba andehanana se amin'ny lalan'andriamanitra ka ny lalan'andriamanitra no lalan'ny sea ihany koa mandra-piresaka indray ary
isaorantsika ireo ekipa ny tondra ny lesona ny fandimby teo izao tsika dia hiditra amin'ny lesony tanora zokiny a sy ny lehibe nefa mialohan'izany a dia anaraka irairay sika
fifaliana indray ny arabanantsika tsirairay avy nahatratra ity sabata ity a maniry ny fitahin'andriamanitra ho amintsika tsirairay avy tahaka ny teo aloha dia nylesona fahadimy ihany koa no ny arahantsika tanora zoko ny nianatra tanatin'ny herinandro ary fotoana iarahantsika mamintina an'izay ny raha nianatra ankehitriny ny lesona fahadimy moa dia ilay nitondra ny lohateny manao hoe ahoana ny amin'ireo kananita rehefa niara-nianatra isika dia samy mahafantatra tsara fa ny Deutéronomie toko fafito teny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 12 no miresaka ny amin'ny andringanana ny kananita no toko sy andininy fototra izany lohahevitra niara-nianatra izany ary eo no mipetraka ny fanontaniana hoe tamin'ny herinandro ny tao alohan'izay isika dia nianatra fa Andriamanitra dia fitiavana ary tamin'ny herinandro iny isika nantsoina mba itihan'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra amin'ny fanahy rehetra amin'ny hery rehetra ka ankehitriny dia miresaka indray ny amin'ny hoe andringanana ny kananita dia mipetraka ihany ny fanontaniana hoe fangany iova zany ny Andriamanitra fitiavana sa manahoana marina no aringana ny kananita alohan'ny amerenantsika ny lesona dia andeha aloha samy amerina ny andininy anankiray izay ny safidiny atao tsy anjery ny tsirairay avy ao ve eny ary ao amin'ny andininy fahaenina tapany faharoa amin'io Deutéronomie toko fafito io dia milaza fa enao no efa nifidian'i Jehovahandriamanitra ho firenena rakitra soa azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany sao tokoa mantsy ny lesona ny rahantsika nianatra hoe manao ny rariny Andriamanitra ny kamaroan'ny olona dia mihevitra fa hoe samy hafa Andriamanitra tany amin'ny testameta taloha sy ny Andriamanitra ty amin'ny testameta vaovao ary izy ary miantso ny Israely an-tsitrapo mba hanao vonomoka ny kananita dia ny rahantsika nahita tsara nefa ambaran'ny Baiboly fa tsy miova nefa Andriamanitra fa mbola ilay be fitiavana sy be fiantrana izay resahan'ny soratra masina amintsika iny ihany ary io Deutéronomie toko fafito mihitsy sy ireo lahatsoratra hafa ihany koa no mampiseho amintsika fa tsy fandripahana velively akory no natao tao Kanana ary manao ny rariny amin'ny olona mandrakariva mihitsy Andriamanitra ka manome azy fotoana ary ahafahany bebaka dia miova Andriamanitra tokoa mantsy ilay fantatritsika fa miezaka natratra n'izao tontolo izao manontolo ary Andriamanitra ilay tsy mifidy tavan'olona rehefa niara-nianatra isika dia nahita fa ireo kananita ireo izany dia tsy hoe naringana fanoroana ary mety hoe maherihery vaika izany ny fomba nilazan'ny Deutéronomie toko fafito azy kanefa tsy miresaka hoe naringana izy ireo tiana resahana izany tao anatin'ny lesona dia hoe tsy naniry nizaniza ho faty Andriamanitra fa izy ary mitady ary tiany mihitsy ny iverenan'ny olona ho amin'ny fiankohofana amin'ny indray Andriamanitra mantsy ilay be fitiavana ilay manao ny rariny ka na rehefa babo ary ny tany ary na horingana ary ny olona dia mitovy foana ny fomba hitondran'Andriamanitra n'izay olona rehetra ao amin'izany toerana izay isin'ny zanak'Andriamanitra izany ny mahakasika ny kananita dia ny faharatsim-panahan'izy ireo mibaribary satria dia ny an'izareo ny zanany na olona no ataony sorona amin'ny fanompom-pivavahany dia izany faharatsiana izany no tsy tian'Andriamanitra fa izy ireo kosa nefa dia natsoan'Andriamanitra ihany koa mba hibebaka ka hanantona azy dia Andriamanitra mandray ny olona rehetra izay mibebaka na dia hoe ravaina aza ny fireneny tahaka ny reto kananita reto ka lesona lehibe ny rahantsika niraisina tao anatin'ny herinandro iny ry namana fa Andriamanitra dia mamindra fo Andriamanitra dia miantso atsika hiverina aminy ary Andriamanitra na anatin'ny faharatsiana ary dia mbola mitady atsika foana izy hiverina aminy Andriamanitra ilay mahafantatra ilay mahalala ny fotsika rehefa nandinika n'ity lohahevitra ity isika dia nahita fa manao fahagagana lehibe tokoa Andriamanitra mba hanavotana atsika olombelona ary ny fanirian'Andriamanitra dia olona maro dia maro indrindra no tonga any an-danitra izy mantsy ilay efa niresaka fa mamindra fo amin'ny taranak'arivo mandimby dia miantso asainao izany mba hiverina aminy mba ho maro isika no any amin'izany fiainana mandrakizay izany ary izao ny tena zava-dehibe ry namana hoe nen'Andriamanitra ny finoana azy ny jereny fa tsy ny fiaviana na zanak'Israely io na kananita io na ny firenena hafa ny finoana an'Andriamanitra ny jereny fa
tsy ny fiaviana. Fantatr'Andriamanitra mantsy ny fon'ny olona ary izany no isaina ho fitiavany. Dia izao ndrasahany lesona tamintsika maranantsika azo hoe ny empahany manandanja indrindra ao amin'ny Deutéronomie toko fafito sy ny tantara raketiny io zany dia ny fifandraisan'ny zavatra izay nahatra tamin'ireo kananita sy ny ozina ao amin'ny fanekena tahaka an'izay nahazon'ny Israely koa 400 taona taorianan'izay. Dia tsy voatery hoe iseho ilay fanozonana amin'ny fanekena, tsy misy olona natao iaina izany toy ny fanamelona ho faty mandrakizay. Dia izao nresahany lesona tamintsika mba tsy adinontsika hoe nyraisin'ny Mesia ho an'ny tenany ane ny ozon'ny fanekeny. Ka rehefa mifidiny andray ny fahasoavan'Andriamanitra isika dia izy no manefa ny famaizana izay mendrika antsika ka ho an'ny olon-drehetra izany resaka atao izany. Tsy ho an'ny kananita irery ihany, tsy ho an'ny Israelita irery ihany, fa na kristiana na jentilisa dia irian'Andriamanitra isika isafidy azy iaina araka ny fahasoavany, andray ny fahasoavany teny Mesia no andray ny famaizana izay mendrika ao antsika ka isika kosa ho vita fihavanana amin'Andriamanitra. Dia Andriamanitra ilay manao ny rariny, Andriamanitra ilay be fitiavana sy be famindrapo, tsy miova ho malisan'io ary mandrakizay. Maniry ny fitahian'Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy amin'izao sabata masina izao ary mirary fiarah-mianatra ahitana fitombona amin'ny Kristy ho amin'ny manaraka indray. Mandra-piona ary tahian'Andriamanitra. Faly miantrano aminao indray ry mpiara-mianatra ajaina isany a izay nianatra ny loha hevitra manao hoe ny vahiny ambavadanao nandritra ny herinandro fa 5 iny. Mino fa aitsika ny tsenjery satria foy de foy ao amin'ny Deutéronomie toko 10 manao hoe ko tiava vahiny fa efa vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Ko tiava vahiny fa zay indrindra efa vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Raisinao tombontsoa sy fifaliana ny iaraka manao jeritodika aminao any ny herinandro fa 5 iny a, kanefa melohan'izany dia andao aloha iaraka hivavaka isika. Raha inay izay ny an-danitro ho amasinina ny ny anaranao, aoka omena voninahitra, haja, laza sy tera ianao satria Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahery, Andriamanitra endry, Andriamanitra mamindra fo. Tianay raha hotononao anay kosa ny fiadanam-po, ny faherezana, ny fahalianana, ry fitahiana rehetra izay nomaninao eo ampandraisana ny teninao ka ahatonga anay rehetra hita fifaliana sy fitombona amin'izany eo ampiandrasana ny fiavianao. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Koa tiava vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Ino moa ny zavatra tian'Andriamanitra ho ampitaina amin'ny vahoakany amin'izany teny tsotra izany? Ny fanontaniana izay napetraka ilay mpanora dalàna tamin'i Jesosy dia manampy antsika hamaly izany fanontaniana izany. Hoy izy ilay mpanora dalàna hoe nididy manahoana moa ry Jesosy ny lehibe indrindra? Ny hoe mpanora dalàna dia tsy olona tsotra fa olona manana fahalalana mikasika ny lalàn'Andriamanitra. Ary mpampianatra an'izany teo amin'ny firenena sy ny fiangonana mihitsy a izany olona izany. Nametraka fanontaniana izy ary mino aho fa miaraka lina aminy iain'ny valiny izany fanontaniana izany a isika izay manaraka ny fandaharana. Hoy izy Jesosy hoe Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Ny didy lehibe sady voalohany dia ny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Zany no didy lehibe sady voalohany. Dia nitohizan'i Jesosy ny fanazavana valy tenin'ny fanontaniana napetraka ilay mpanao dalàna hoe ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia ny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ato amin'ity tapany faharoa mivaly tenin'i Jesosy ity sika no miainga raha mamaly an'ilay fanontaniana hoe inona moa no tiana ho ampitaina amin'ny hoe tiavany vahiny. Ny vahiny dia tafiditra ao tena hoe namantsika. Rehefa nametraka fanontaniana ny manam-pahaizana anankiray inona moa ny atao hoe namana ary raha amin'ny tontolo-kevitra ny Baiboly dia zao no navaly ny manam-pahaizana io hoe ireo izay rehetra mila ny fikarakaranao no lazainy ny Baiboly fa
namanao ary mpiaramianatra namana ny vahiny ihany koa kay dia sokajiny ny baiboly ho namantsika asainy karakaraintsika asainy aneontsika fitiavana asainy arovantsika am'ireo loza manantanina ihany koa any amin'ny toerana zay misy tsy fandripahalemana indrindrandrindra reo zay toerana atao hoe mafana sy faritra mena de tena zava-doza mihitsy zany mivahiny am'izany toerana izany ka ny tompo tanàna zany a zay mandray andraikitra mihevitra ny am'ireny vahiny sy olona mandalo ny tanàna ireny azy sy miaro azy a dia manao soa ny filazan'ny baiboly azy move mba fanindrinao zany mpanao soa araka ny antso ny tenin'Andriamanitra izany ao amin'ny Deutéronomia 10 dia miantso antsika Andriamanitra handray am-po ny teniny raha toa ka nosoratana tamin'ny vato fisaka ny 10 rehefa nentin'i Mosesy avy an-tendrombohitra dia nahita ny vahoaka ny Israely tamin'ny fiemorana sy ny fanompoantsampy Mosesy dia natsipiny tamin'ny tany ilay vato fisaka roa zay misy ny fanekena dia ny 10 izany vaky ilay vato notapahan'ilay firenena na ilay fiangonany Israely zany a lay fifanekena ary mazava loatra fa notapahan'Andriamanitra ihany koa zany satria nivadika tamin'ny fanekena ireo vahoakan'ireo kanefa tsy nijanona teo ny tantara fa nanamboatra vato fisaka anankiroa indray Mosesy de nentiny indray a de nosoratan'Andriamanitra teo indray a ny didiny sy ny fitsipiny ozy tsika hoe anankiroa lay vato a ny anankiray a misy didy anakefatra voalohany zay maneho ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olony reo ilay faharoa kosa dia misy reo didy enina fanampiny zay misy a ny fifandraisan'ny olona samy olona koa tafiditra amin'ity le vato faharoa ty zany zao a lay fifandraisana eo amin'ny vahiny zay asain'Andriamanitra ataotsika tiava vahiny zany no baiko zay omen'ny ten'Andriamanitra atsika raha mamaky ny Deutéronomie 10 ny andininy 410 de ozy izy hoe indro an Jehovah'Andriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mba am'izay rehetra ao aminy Deutéronomie 10 andininy 410 ao amin'ny Salamo 420 de ny voalohany an Jehova ny tany zay rehetra ao aminy izao rehetra zao sy ny ponina eo aminy milaza izany fa zavatra no arian'Andriamanitra ho an'ny tena ny azy avokoa ny zavatra rehetra ary tafiditra ao anatin'izany no ariany zany a za ianao zay manaraka ny fandarana ihany koa Andriamanitra lehibe sy mahery matahotra tsy mizatavan'olona tsy mandray kolikoly izany no Andriamanitra zay nasaina ny toriny reto vahoakan'Andriamanitra ireto ary izany a dia tokony ho aseho eo amin'ny toetra mampifandraisana zay ataon'izy ireo am'ireo firenena manodidina Andriamanitra tompo ny zavatra rehetra Andriamanitra mamindra fo miantra ary mitahiry ny olona rehetra ihany koa am'izany fitiavana zany Deutéronomie 10 ko tiava vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo ao amin'ny Genesis 10 taonjato maro lasa izay de hoe Andriamanitra tamin'ny Abrahama aoko fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany zay tsy azy ny taranakao ary anompony olona any ary ampahoriny 400 taona izy Genesis 10 mampatsiahy ny fotoana zay ny aretan'ny vahoakan'Andriamanitra fahoriana tany Egipta zany ity andininy ity ary milaza fa efa toerana nisy an'ireo zanak'Israely ireo a zany toerany vahiny zany zay sahirana tamin'ny lafiny rehetra koa tokony ho tsapany zany a rehefa misy vahiny tonga eo aminy ka anehoan'ny fikarakarana manokana satria izany no sitrapon'Andriamanitra isan'ny mety olana hitranga ihany koa ny zavatra disadisa ra-piarahamonina olana ra-piarahamonina dia asaina tsarainy ny vahoakan'Andriamanitra iny koa zany toe-javatra izany raha ianao zany no eo amin'ilay toerana manana fahafahana hitsara de zao ny baiko omen'Andriamanitra antsika ao amin'ny Genesis Galatiana nazafady Galatiana 2:10 de zao ny voalaza anaka zay arariko indray amin'ny fiterahana mandrapaharin'ny Kristy ao anatinareo Genesis 2:17 nahary antsika araka ny endrik'Andriamanitra
andriamanitra dia mitaky atsika aneo fitsarana mahatoky sy marina mahitsy manoloana ny ady izay asaina tsara itsika saika tontolo-kevitra zay mahazo vahana manerana n'izao tontolo izao a ny tontolo-kevitry ny tsy fahamarinana eo amin'ny fitsarana misy olona tsy meloka voasazy voaheloka misy olona meloka miriary misy olona nanao zavatra ngeza be sy goavana teo amin'ny fandikan-dalàna tootry ny voasarona sy tsy voakasikasika misy olona nanao fahadisoana kely sy solafaka tamin'ny fahamarina mpitondratena kely mitondra faisana vokatra zany zany toe-javatra zany dia zavatra mitrangatra any amin'ny andro ny testamenta taloha ihany koa indrindrandrindra ho an'ireo mpanjaka zay tia kolikoly ka ny tsara ny adiny ny olona tamin'izany fotoana izany dia saika nanome raro ny mandrakariva ireo manana fahafahana manolotra sy fahafahana manome mbola misy zany toe-javatra zany na dia iadina fatratra any am'izao fotoana izao atsangana avokoa ireo rafitra iadina amin'ny tsy maty manota sy ny kolikoly kanefa dia mbola milaza miara-mahita isika fa mbola misy tsirariny eny anivon'ny fiarahamonina fa andriamanitra eto any dia miantso ny vahoakany mba hitsara ny adiny ny olona araka ny hitsiny ao amin'ny efitisto ka folo ka ny andin'ny faharoa dia zao ny voalaza aoka ho masina ianareo satria masina jehovahandriamanitra reo tokony ho hitantaratra eo amin'ny olona zay mitsara zany a ny toetra n'andriamanitra masina ka tsy hisy kolikoly tsy hisy fanararaotana tsy hisy disadisa zay tsy ilamina na zavatra tsy tokony ho izy a eo amin'izany fitsarana izany ao amin'ny jakoba toko voalohany ny andin'ny fafito am'roapolo dia izao ny voalazany ten'andriamanitra jakoba toko voalohany ka ny andin'ny fafito am'roapolo izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'andriamanitra ray ny mamanginy kamboty sy ny mpitondratena amin'ny fahoriny sy ny miaro ny tena tsisy petipetina avy am'izao tontolo zao ry mpiara-mianatra namana ny pirofo ny fivavahana madio dia izay fitininy jakoba ao amin'ny jakoba toko voalohany andin'ny fahafito am'roapolo io manome manampy mia reo izay mila ny fikarakarantsika ary tsy maningo tena amin'ny faharatsiny ty izao tontolo izao ity ka mahatonga atsika hanala baraka an'andriamanitra na dia tsy misy fandarana mivantana ny fizahatavan'olona zao am'didy folo zay manameloka ny fanavakavahana ny mahantra amin'ny manan-karena ny fanarana rabaky tenin'ny lalàna kanefa sady mampahorony mantra sy ny malaelo dia midika fa tsy misy heviny ny fanakemponona sy ny filazan'ny olona iray fa mitandrina ny didin'andriamanitra izy ny olona mitandrina ny didin'andriamanitra zany dia manome lanja manome hasina zany hoe mahaolona izany ka tsy mizahatavan'olona tsy manavakavaka ary mitsara marina ry mpiara-mianatra namana noho ny fanitsakitsahana ny mahantra sy ny nampandoavanareo vary azy dia mba nanao trano vato voapaka ihany ianareo nefa tsy toetra ho aminy namboly tanymboaloboka mahafinaritra ihany ianareo nefa tsy sotro ny divay avy aminy fa fantatro fa be ny elokareo ary fantatra ny fahotanareo mampahorony marina sy mandray kolikoly ianareo ary mamadika ny malahelo eo ambavady amosa toko fadimy andiny faraka amby folo sy faharoamben'ny folo anatra zay omen'ny ten'andriamanitra antsika izany aoka ho malina ho marina eo amin'ny fitsarana isika mba ho voninahitra sy fanehoana ny famasin'andriamanitra lay ny antso atsika hitany teny any andriamanitra ary atonga an'izany ho fampiarana sy ho fitsimpiainana ho antsika manomboka izao ndeha hiaraka hivavaka isika misaotra tompo fa mazava aminay ny famohan-kevitra ny teninao nanitsy tany anatin'ny fonay zany ary nanindrona anay sangy nampahery anay ihany koa ary irinay anova ny fiainanay matoko izay fa manomboka izao dia ho fanandramanay zany taridalina nomenao izany ka ho hita eo aminay ny fahamasinanao hamirapiratra ny voninahitrao satria mijoro ho mahatoky eny amin'ny toerana sy ny fotoana rehetra misy azy ny vahoakanao mino zay fa ho tanteranao zany tsy noho ny fahamendreanay tsy noho ny ezaka ataonay akory aza fa noho ny fahasoavan' Jesosy Kristy tomponay
ataonay amin'ny anarany mivavaka amen. tonga eo amin'ny fotoana zay andraisana ny fanatitra ny sekoly sabata isika raisina tompontsony manasanao anokatra ny baibolinao amin'ny salamo fahefatramboropolo ka ny andininy voalohany iarahantsika mamaky zany andininy zany fa iainga avy amin'io ny fanapahan-kevitra rehetra zay horaisitsika manomboka izao. Salamo fahefatramboropolo ka ny andininy voalohany, any Jehova ny tany sy zay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Any Jehova ny fananana eo am-pelantanantsika, any Jehova isika, any Jehova ny zavatra rehetra. Koa mba tianao ve ny iara-miasa amin'izany Jehova, tompony zavatra rehetra izany? Raiso ny fanatitra, andeha ho atolotritsika ato anatin'ity feokira ity zany, ho famitana ny asany manerana ny vohony tany ka ahafahantsika ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Andeha hivavaka ho an'ny fanatitra isika. Arahinay tsara o misaotra satria nampatsiahivonao anay indray ny tombamidinay tamin'ny alalan'ny fahafahaman'olotra ny fanatitra mba ho fampandehanana ny asanao. Misaotra fa na dia mpanota mahantra tsy mendrika feno eloka sy tsy fahombiazana aza izahay tamin'ny lasa, dia nekenao ny fanoloran-tenanay, nekenao ihany koa ny fanatitra zay natolotray. Aoka ho tahina ambinina ary ahefa be eo amin'ny asanao izany satria angatanay amin'ny anaran'i Jesosy nivavaka. Amen. Ireo teknisianina, ireo mpiara-miasa rehetra zay nanatotosany fandaharana teto androany dia nampita ny firaren-tsoa manam-piteny mandra-piresaka ao aminao mpijery sy mpiaino ajaina indray. Mirary ny fitahin'Andriamanitra andinika ny fiainanao, manantena mbola eo nafanatra aminao ihany koa amin'ny manaraka. Samy hitan'ny Andriamanitra e. Mianatra eo tongotrao.